izay tanterahana ny Gabon Atsimo ny fihaonana eo amin'ny filoha roa tonta latsaka roa ora eto Madagasikara moa ny any Gabon ka amin'izao ora itenenantsika izao dia misy ny dinika izay rahan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Malagasy sy ny filohan'ny Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema ka aorian'izay no isy ny fanambarana rahan'ny filoha roa tonta. Ny toerana moa ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ny tia mahavavy manaraka akaiky izay vaovao izay ary ezahana ampitaina amintsika eto hatrany izay fanambarana ataon'ny filoha roa tonta izay raha tonga atao anatin'ny vaovao an-tsary. Fa eto an-tanindrazana kosa ho fametrahana fandriampahalemana maharitra dia tafatsangana ary notokana ny prime ministre tamin'ny fomba ofisialy tao Manakara ny biraon'ny kombandy ny farim-piarovana sy filaminana maty tanana izay sahana faritra telo ka nisy ny fitaovana natolotra niaraka tamin'ny ministry ny folo alda araka ny fampitambavaon'ny Andriamanjaka Séraphin sy Randrianirina Bernardin. Tafika malagasy ny farim-piarovana sy filaminana eto Madagasikara izay sahan'ny état-major-ndreo tafika ka manatanteraka ny hetsika ara-miaramila mba hampisy ny fandriampahalemana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Io no antony ngeza be izay mifanaraka amin'ny politika mpanjakana fanavaozana ankehitriny raha nanao ity foto-drafitrasa ho an'ny miaramila ity dia ny biraon'ny farim-piarovana sy filaminana maty-tanana izay sahana ny faritra telo dia vatovavy sy fitovinany ary atsimo atsinanana. Hentitra andriamatao prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Mamtiana Radjaonarsan nandritra ny lanonam-pitokanana ity foto-drafitrasa ity teto Manakara ny alakamisy fa 4 ny volana Jona taona 2024 ka nanambarany fa mitako vokatra lehibe isika matoa mametraka fomba fiasa vaovao tahaka izao. Zay ny fomba fiasa amin'izao fanavaozana izao fa tsy ny teny aloha mandeha fa ny asa vita, ny asa dia mitangorona antsika io ny asa vita. Vokatra zany zao no andrasana amin'ity farim-piarovana sy filaminana ity. Tonga io ny foto-drafitrasa iasanareo aza mandisy fanantenana ny vahoaka ny fitovinany tokony miova ny filaminana eto, tena tokony miova ary miova metsara, miova metsara ho anareo eto fitovinany indrindra ny eto Manakara. Marina fa foto-drafitrasa miaramila io fa ny filaminana sy ny fiarovana dia tsy rarahany miaramila irery. Amafisiko ny ten'Andriamatoa lehibe ny faritra teo, atsika rehetra ity samy miara-mamokatra filaminana atsika dia manomboka amin'ny fitondran-tenantsika zay, fitezahantsika ny zanakitsika zay, ary indrindra fanampitsika ny foloalin-dà eto mba hahafahantsika mitandro tsara ny filaminana ary miaro tsara ny faritra misy atsika. Miantso ny rehetra kosa hoy ny ministry ny foloalinday ny jeneraly Razafitombo Mamirina Eli amin'ny fifanomezan-tanana avy amintsika vahoaka mba hatratrarina ny tanjona andrasantsika. Ny fisiny zao zay DS eto Matanana zao dia ametrahany ny fandriampahalemana sy filaminana izay manakaiky kokoa ny vahoaka indrindra ho anareo aty amin'ny faritra anankitelo. Zay ny mazava-dehibe ny siny izao foto-drafitrasa sy ny ZDS aty aminareo izao. Ka mbola anentana antsika vahoaka hiara-iasa, hiara-misala satria tsy vita ny tafika malagasy, tsy vita ny foloalin-dà malagasy irery ny fametrahana an'izany fandriampahalemana sy filaminana izany fa hiarahantsika misala. Ankoatra ny délégation nanotariny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta dia saika tazana teto avokoa ireo fianakaviam-be ny foloalindahy miaraka amin'ny lehibe ny état-major-ndreo tafika notrono ny solon-tenam-panjakana isany ambaratongany taty antoerana. Efa tonga nanivony
efa tonga nanivon'ireo Cisco manerana nosy ireo fitaovana entina hiatrehana ny fanadinana CPE ary hanomboka ny valojona izao ny fanatotana ny lazadina manerana nosy akoatran'izay dia voaresaka teto ihany koa fa ho hamafisina ny ady amin'ny kolikoly eto anivon'ny ministera. Tena sarotiny dia sarotiny satria fantatsika fa ny filohan'ny fanavaozana dia tsy mitsahatra miresaka momban'io resaka kolikoly io ka izay dia tena masika fa raha ohatra ka misy olo manana pirofo fa tena misy izay endrika kolikoly izay dia entaninay mba ho tonga eo anivon'ny ministera miaraka amin'ireo pirofo rehetra ahafahana manasazy etitra ireo olona samy izany satria mamotika ny sehatra ny fanabeazana io kolikoly io. Atsaivana ho tanterana ny 12 jona 2024 ny fanadinana CPE raha toa ka 4 jolay 2024 ny fanadinana BEPC. Hetsika fanadiovana fahobe sy fampidirana ny kolotsainy ny fanodinana fako ary fanabeazana ireo ankizy sy ny tanora no nentina nanamaria ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny andro maneran-tany ny hoan'ny tontolo iainana teto amin'ny zaridaina Mamorivato izay niarahana tamin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo manodidina ny 80 sy mpianatra miisa 700 mahery avy amin'ny sekoly 30. Tanjona amin'izao hetsika fanadiovana fahobe izao ny lalan-tsaina hampihenana ny fako manimba ny tontolo iainana. Dia anatin'izao andro fankalazana iraisam-pirenena ny ho an'ny tontolo iainana zao dia miara-mientana eto izahay mpirotsaka ny sitrapo manao hetsika manadio eto amin'ity zaridaina ity ho fiarovana ny tontolo iainana. Dia avy eo mbola misy ny hetsika maro ny fanetanana isan-karazany sy ny fanaovana recyclage iarahanay amin'ireo mpianatra 30 sekoly 30 zany rehefa avy eo izay zavatra izay. Ny recyclage moa zany recyclage ny ireo plastika izay tsy ampiasaina intsony ohatra hoe tavoahangy ny ponaorta izay plastika rehetra dia eo ihany koa ny recyclage n'ireo akanjo. Ny tanjona moa zany dia hoe mba tsy ho ariana reny zavatra reny satria fantatsika hoe sarotra levina izy reny dia tsy ho ariana reny fa mba hanaovantsika fitaovana indrindrandrindra moa mpianatra no niezahanay ho cible androany dia ireo ny zavatra ho ataontsika zany andrana recyclage ireo dia fitaovana ho afaka ampiasain'ny mpianatra ohatra hoe avita torositsika avita fitoerana stylo maro isan-karazana avita kitapo ohatr'izay amin'ireo zavatra efa tokony nariana nefa afaka ampiasaina indray. Iray amin'ireo nandray anjara tamin'izao hetsika izao irazafy mamonjy Dali mpianatra io anivon'ny ENS Beflo. Tonga ety mitondra ny anjara biriky amin'ny hoe tanora izay manana andraikitra amin'izay fiarovana ny iainana izay. Tonga iara isala hitantsika ety moa zany hoe misy mpianatra maro be izay manotrona izao hetsika izao fa mampilatsaka sitrapoan'ny fiainana ihany koa dia tonga eto atoerana izay miaraka anadio moa zany ny asa fanadiovana isy ny fikarakarana zaridaina ary andray anjara ihany koa amin'izay hoe resaka ahoana izay hoe fanodinana ny fako izay matetika manko resaka hoe fako dia toy ny hoe olana kanefa ankehitriny efa maro be ireo zavatra azo anaovantsika ny fako zany sy hoe olana zany ny fako manomboka fa azo avaditra ho arena anankiray izy io izay miteraka asa ihany koa an'ireo tanora izay tsy manana an'izay hoe asa izay fa ao
anatin'izay koa dia misy ihany hoe fiarovana ny tontolo iainana. Fa koatran'izay dia anisan'ny carnaval nataon'ireo mpianatra sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo ny zotra nakeny amin'ny bani. Marina moa fa mifampizara tanteraka amin'ny faritra manerana i Madagasikara ny hetsika tahaka izao araka ny nambara hatrany ary mbola hitohy amin'ny fanentanana sy atrikasa maro samihafa ho an'ny tombontsoan'ny fiarahamonina. Mambatite, mazutikula, hanozevite, yeah, mambatite, hanozevite. Izay no ikanentina nanentanana ny ankizy hikajy ny tontolo iainana. Ny ankizy no ampitaina hafatra, anazarana azy ireo dia ny mbola kely hanome lanja ny tontolo. Fantatritsika fa izany fanajana ny tontolo iainana izany dia tafiditra ao anatin'ny fanabeazana, tafiditra any anaty programa mihitsy izany, programa mpampianarana. Ireo zaza ireo any an-tsekoly dia afaka mitondra izany anjara birikiny izany amin'ny sehatra fanabeazana rehefa ampianarina tsara azy ireo izany fanajana ny tontolo iainana izany. Fa ny tena akamaroan'izy ireo any an-dakilasy any manana ny atao hoe jardin potager, sady ambolena sakafo izy io ny fanajana fikarakarana tontolo iainana ihany koa. Miainga avy amin'ny ankizy, ampitaina amin'izy ireo ny hafatra, tsy hanimbana ny ala, tsy handotona ny manodidina any amin'ny sehatry ny sekoly, eny amin'ny fiarahamonina misy azy ireny. Ka misy ireo ankizy nitsingaina tao anatin'ny sekoly hanomezana ny hafatra mba hitondra izany eny anivon'ny fiarahamonina rehetra ireny. Natao tamin'ny alalan'ny kanto ny fampitana ny hafatra sy ny fifampizarana teto. Itsikana Mambatita moa zany natolotra kokoa ho an'ny ankizy, manakasina ny zavaboary miray aina. Dia iny ny tena afatra ny voizina zany hoe aoka tsy adin'ny tanora fa tsy hoe akora fotsiny zavaboary fa mitondra aina dia rehefa simba ny zavaboary dia sika koa ny simba aloha. Namafisana trano fa andraikitry ny tsirairay ny fikajiana ny tontolo iainana. Afaka tomboka amin'ny fiainana andavanandro izany toy ny fihetsika tsotra dia ny tsy fanariana fako eny rehetra eny. Raha samy anary fako eny amin'ny arabe ny tsika rehetrarehetra, iza moa ny anadio azy ka izay ny entanina hoe alao samy anajan'izay fanariana fako izay aloha anankiray dia anajan'ny tontolo iainana ihany koa anankiray. Zava-dehibe eo antsika ny fananana tanàna madio satria na fahasalamana fotsiny ary ny hojerentsika raha misy ny fahadiovana, misy ny filaminana dia mino fa na isika raha miova ho azy ny toe-tsaina. Efa antsapa sy iainana amin'izao fotoana ny voka-dratsy ateraka ny fiovan'ny toetrandro ary Madagasikara dia iray amin'ireo firenena valo maneran-tany tena atahorana amin'ny fiantraikana izany. Fitaovana fitaterana Fitaovana fitaterana fako toy ny fiara vaventy, fanajariana ny toby fanariana fako eny an-dralanitra ary fanavaozana ny fomba fanariana fako miainga ao an-tokantrano na ny fanaovana triage no ny mpana ny tetika aza zesta ao anatin'ny fanatsarana ny fitantanana ny fako eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha fihezina dia efa nahitana fihenany ny tahan'ny fako miazo an-dralanitra no io fanaovana isan-tokantrano triage io. Voalohany indrindra zany afaka tsika manao an'ilay hoe recyclage aloha satria vao afaka tsara zany ny plastika, ny fako mora loha izay anaovantsika compost sy ny fako hafa. Faharoa manaraka an'izany dia mihena ny fako etsika any an-dralanitra satria efa misy mandray zany ireny apahana fako afaka ahodina ireny. Rehefa mihena ny fako eto an-dralanitra dia mihena ny vola ampiasain'ny SMA izay mavesatra tokoa any commune amin'izao fotoana izao.
dia marobe zany tombony ho azontsika raha vitantsika ny miala ny tokantrano ny fanavahana amin'ny fako. Fokotany telo no napetrako filamatra dia Befiloha Ambohitra Kely Apahibe ary everina ho ny tompon'andraikitra ny anapahariana azy amin'ny fokotany rehetra eto an-drenivohitra. Fokotany moa zany dia ataontsika amin'ny teny frantsay hoe fokotany pilotiana fa mbola ao aparika eraky ny fokotany eto Antananarivo renivohitra zao fa mandeha miandalana satria fa misy ao aorian'ity tetika azy ity rehefa farany ty ampitony ty dia mbola misy ny plan de gestion izay ho tanterahana manomboka 2026 jusqu'à 2030 dia ao anatin'izay daholo ny paikady ary fitantanana ny fako rehetra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Zesta tetika asa iray teo anivon'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana iarahany amin'ny commune Antananarivo renivohitra no tohanany Japonais tamin'ny alalan'ny GK. Resaka lafim-baovao hafa indray isika nolan'indro solombavam-bahoaka teny Tsimbazaza androany ny sata vaovao mifehy mpitsara eto Madagasikara. Ety lalàna ity izay efa tany amin'ny taona 2024 no tsy nisy fanovanaka izao navaoziny izao araky ny tatrikety Arivila amin'ny sany Joël Sandriaparana. Mizara roa lehibe ity sata navaozina mifehy mpitsara eto Madagasikara ity. Anisan'izany ny fanamafisana sy ny fametrahana bebe kokoa, ny fanaraha-maso, ny asa-pitsarana sy ny fandraisana fepetra amin'ny mpitsara. Ny tapany faharoa kosa dia ny fijerena ny tombontsoa sy ny fanatsarana ny tontolon'ny asa-pitsarana. Inona ny anton'izay? Izahay dia miezaka manatsara ny tontolo iasan'ny olona rehetrarehetra manomboka ny mpitsara, ny greffier, ny pénitencier ary ny mpiasam-panjakana ary indrindra ihany koa na mpiasan'ny privé fa amin'ity resaka asa-pitsarana ity dia ao anatiny ady amin'ny kolokolo izay atao dia atao izany mafisana ny asa izany hoe ny sécurité de l'emploi mba anamafy ny fitiavan'ny mpitsara ny asany ka tsy hanaovanovany foana ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izay tsy andeferana mihitsy ary efa teneny efa nanome ohatra izahay na ao anatin'ny fitsarana na mpitsara na amin'ny greffier na amin'ny pénitencier fa izay manao fandikan-dalàna dia hiaran'ny lalàna. Izany dia efa ohatra sady ilazany aminareo fa tsy manao corporatisme aveugle izahay ary manao fanadihadiana sy mandray fepetra amin'ny mpiara-miasa aminay satria izay no antony. Tsy misy intsony zany ny olona ambonina lary na inona io fa kosa rehefa manao ny asany tsara izy dia maharitra ao anatin'izany asa izany. Misy 50 ireo mpitsara eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny fiain'irasam-pirenena dia mpitsara iray misahana olona iray alina. Noho izany dia mbola mila mpitsara hatrany amin'ny 720 i Madagasikara hoy ny ministry ny fitsarana ary tafiditra ao anatin'ity sata navaozina ity izany. Na izany nefa dia tsy afaka anao recrutement indray mandeha fa alefa tsikelikely ary ampitombona ihany koa ny fanofanana mba ho tena mpitsara matianina sy mendrika ary intègre no manao an'izany asa pitsarana izany. Lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena moa ity sata navaozina momba ny mpitsara ity. Ankoatr'izay sata vaovao momba ny mpitsara izay androany ihany koa teny amin'ny antenimieram-pirenena dia nisy fihaonana teo amin'ny banky foibe nandiniana indrindra ilay tetika asa fanangonana volamena ka distrika 4 no anatanterahana izany izay ho ampahafantariny Kety Arivila amintsika hatrany eo amin'ny sany Joël Sandriaparana. Vao sambana izao no nisy ny fihaonana teo amin'ireo solombavam-bahoaka eto anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny banky foibe ny Madagasikara nandiniana ireo toerana 4 hanangonana volamena. Ary anisan'ny politika vaovao zany apetraky ny banky foibe ny Madagasikara zany amin'izao ametraka toerana anaky-4 eto Madagasikara ho fanangonana volamena. Izy io zany dia ireo volamena brut zany avadika volamena vola ary voafidy anatin'ireo toerana anaky-4 ireo eto Madagasikara zany distrikany Mananjary ary manantena zany fa ho isy fehitraikany be dia be zany na amin'ny fitrandrahana ny Mananjary io na ny tambilimbidy rehetra amin'ny volamena zany dia hitondra fampandrosoana ho an'ny distrikany Mananjary ho an'ny faritra Vatovavy amin'ny ankapobeny. Distrika ny Maivatanana, Ambilobe, Mananjary ary Miandrivazy moa no hanatanterahana ny tetika asa. Lafim-baovao hafa ho any amin'iny faritra Atsimo nosy iny isika faritra 3 eto Madagasikara dia Anosy
androy ary atsy mandrefana no iasany tetika asa mionjo ho an'ny faritra atsimo andrefana manokana dia misy distrika valo ankoatra ny Sakarano misitraka fampitaovana sy fanifanana avy amin'izay tetika asa izay ary ny banky iraisam-pirenena moa no mamatsy vola azy fiara-miasa amin'ny ministerany ady-tany ka nanolotra fitaovana hoentina natsarana ny fitantanan-draharaha eny fotony eo andreo distrika ireo ny fitondram-panjakana raha ny vaovao nampitain Joaquim Ambroise Violette Rakodarmanana. Ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministerany ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fanatsarana ny fitantanan-draharaha eny fotony amin'ny alalan'ny fampitaovana sy fanofanana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana sy ny sampan-draharaha-panjakana izay iarahana amin'ny tetika samionjo izay manao ny tantsoraka teknika sy mamatsy vola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ka ny fametrahana ivotoeram-pahalalana na ny centre de ressources ary ny dispositif district izay nanaovana ny fiara-miasa miaraka amin'ireo distrika valo ato anatin'ny faritra Atsimo andefana. Izay hitantsika teo zao ireo ataontsika hoe fitaovana aminay tao arakajy-morindra entina foana hanatsara ny fomba fiasa zany ety fotony na ho an'ireo fitsinjaram-pahefana zany na ho an'ireo service-mpanjakana izay eo moa ireo solon-tena-mpanjakana zany isak'ireo distrika valo izay manafitra ny faritra Atsimo andefana. Dia eo ihany koa zany ny asa maro izay ataon'ny tetika asa mionjo amin'ireo resaka fanofanana ihany koa an'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra ety fotony dia anisany ataontsika hoe mandray anjara be amin'izany ny tetika asa mionjo ankoatra ny ireo asa hafa izay entina manatsara ny fivelomantena ny olona aty fotony ny amin'ny lafin'ny jono amin'ny lafin'ny fambolena amin'ny lafin'ny asa-tanana maro samihafa zany ary indrindra moa zany anisan'ny asa lehibe ataon'ny tetika asa mionjo ary satana mavarano ny androany fa tena maro no asa ataon'ny tanterahany tetika asa mionjo miaraka amin'ireo ataontsika hoe tompona andraikitra rehetrarehetra ty fotony zany aty amin'ity faritra Atsimo andefana ity. Faritra telo Anosy, Androy ary Atsimo andefana no misitraka ny tantsoroka sy ny fanofanana miampy fampitaovana omeny tetika asa mionjo hatramin'ny taona 2024. Mikasika ny fambolena manokana dia amboarina ny tohadrano ao Andasibe Fokotany Ambatorao ny amin'ny distrika ny Sainte-Marie izy ity izay manondraka tanimbary hatramin'ny 520 hektara ka tany toerana ny minisitra tokony andraikitra anjery fotony izay asa izay ka mialohan'ny hanombohan'izay fanamboaran'izay dia anjara masim-boly sy fitaovana maromaro amin'ny tantsaha ihany koa izy araka ny fampitambavao ny Bosco Totsafy sy Lava Sylvain avy any Sainte-Marie. Antitra ny tohadrano ny Andasibe agnatin'ny Fokotany Ambatorao aty Sainte-Marie faritra Agnalanjirofo izay manondraka tanimbary magnodidina ny 520 hektara. Misy ambahany amin'ireo tanimbary no tsy voajary no ny fahaverezan'ny rano be loatra izay miteraka fa tiantoka ny vokatry ny tantsaha. Tanjon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo anefa ny amaly ny filan'ny tantsaha sy ampitombo ny vokatra azo ahafahana maleo tena ara-tsakafo. Ka asimpanamboarana ity tohadrano ity fanjakana malagasy no mamatsy vola ny tetika asa. Misy fahasimbana izy ity ary efa natao ny tombana amin'ny fanarenana anazy mba ahafahana manondraka an'ireo tanimbary ireo sy mampiakatra ny vokatra ihany koa. Dia raha tsika malala moa fa amin'ny faritra avaratry Sainte-Marie dia faritra mpamokatra ary betsaka ireo tantsaha no mivelona amin'ny sehatry ny fambolena. Ny nosy Sainte-Marie koa dia manana an'izay mahasamihafa azy izay satria manosy azy zay dia betsaka ny olana izay afehany indrindra fa eo amin'ny resaka fanjarian-tsakafo ka izay indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana izay tarihana Andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblika naniraka ny tenanay mba anakaiky ny tantsaha araka ny politika izay efa entiny ombenimbeny ary ijery an'ireo olana izay atehan'ireo tantsaha ireo. I Sainte-Marie dia misedra olana ara-tsakafo raha vao ratsy ny andro mandritra ny andro vitsivitsy tsy afaka mandeha ny sambo izay anafarana sakafo avy any amin'ny tany lehibe Madagasikara ka noho izany dia hiezaka isika hanatsara ny famokarana mba ahafahantsika mamokatra eto toerana ny vokatra rehetra izay ilain'ny mponina. Ny tanjona zany dia mba ahafahantsika mamaly an'ireo filana fototra ho an'ny tantsaha sy ho an'ireo mponina eto Sainte-Marie amin'ny lafiny ara-tsakafo
sy amin'ny fitadiavam-bola izay ihany koa eo amin'ny sehatry ny famokarana. Izay ihany koa nefa dia eo amafisitsika ihany koa ny famokarana legioma isan-karazany. Mandritra izany fitsidiana izany no nanoloran'ny ministra milina fagnakaham-bary sy fagnadiovam-bary ho an'ny fokotany telo amin'ny tapany avaritra ny Nosy Sainte Marie ary fokotany telo amin'ny ilany Antsignanana hagnamoragna ny fiotazana rehefa miakabokatra. Izy komity hatsangana andamina ny fitantanana ireto fitaovana ireto. Ankoatr'izay nisitraka masombolo miary 570 kilao zezika organika 9 tonne ire 4 faingo 5 tonne ny fokotany 7 magneragna ny Sainte Marie. Karazana masombolo cuma sy legioma kosa ho an'ny fikambanam-biavy. Bisikleta misy 140 natolotra ho an'ny tatsampampiofana avy tamin'ny tetikasa Purpa anamorana ny asa sahanin'izy ireo. Resaka fanatanjahantena vetivety isika mikasika ireo fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny basketball 3 contre 3 zao dia mbola ao anatiny ny hazakazaka ny ankoay sokajy lehilahy taorian'ny fandresena manantantara azon'izy ireo nanoloana ny tompony nanaram-boninahitry ny fifaninanana ny larora Espagnol izany dia hiatrika ny play-in ny ekipa pirenena malagasy any Oala amin'ny 7 latsaka 5 eo amin'ny ekipa pirenena frantsay izany ity lalao ity moa izay arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ka fiomakomanana sy momba izay ekipa izay hoentin'ny avitry ny anarakadorasoantsika. Analavela amin'ny ankoay ny ekipa pirenena frantsay any Oala amin'ny 7 latsaka 5 manoloana ny lapa ny kolotsaina sy ny tsiansany Varsovie. Parahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy moa izay lalao izay rehefa avy eo amin'ny 7 latsaka 5 kaza misaraka amin'ny televiziona malagasy fa mikasika ny baolina kitra amin'ny fomanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany dia no amafisin'ny FIFA ny fepetra sy ny fitsipika amin'ny feny mondial amin'ity andian'ity. Tsy ny mpilalao irery no voakasika fa hatramin'ny mpanohana ny ekipa sy ireo aina aman-jery tsy nahazo alalana azy tafiditra ao anatin'izany fepetra izany ohatra izao ny fandrarana tsy azo itsofana ireny vovozy lahy ireny ao anatin'izay lalao izay ny tombo ihany koa moa ny zavadrehetra tsy azo entina sy ny fahadisoana mety ahavoasazy. Griffin Bakonena dia ampafantatra izay rehetra izay amintsika. Tafiditra ao anatin'ny fitsipika navoaka ny FIFA mifeny mondial amin'ity andiany ity ho an'ireo mpanohana sy aino aman-jery ny tsy fahafahan'izy ireo mitondra fakantsary kamera matianina na fitaovana fandraisam-peo amin'ny radio miditra ny kianja raha toa ka tsy nahazo alalana mba hialana amin'ny fanaparahana ny sary tsy nahazo fankatoavana. Ankoatra izay ny tombo ihany koa ny lisitra ireo fitaovana tondrana rano amin'ny tavoahangy mbola azo ampiasaina miditra ny kianja anaovana ny lalao. Raha ho an'ny mpilalao indray kosa maro ireo fepetra sy fitsipika niova ho an'ity mondial 2020 ity. Isan'izany ohatra ny fanampenana vava iresahana amin'ny mpifanandrina na amin'ny mpitsara izay mety azona karatra mena, ny famaliana fanapahan-kevitry ny mpitsara dia mety hiafara amin'ny fanomezana karatra mena. Ny fialana ambony kianja manao fihetsiketsehana dia mahavoasazy ihany koa. Rehefa manolo mpilalao 10 segondra ny fivoahana kianja raha tsy vita amin'ny fepotona io dia miandry iray minitra indray vao afaka miditra ny kianja ny mpilalao. Rehefa maratra ihany koa ny mpilalao dia avoaka ny kianja ary mety ato mandritra ny iray minitra. Hiasa mafy ny vara izay anaramaso hatramin'ny fandakana corner na amin'ireo fetsika mety mampisalasala izay tsy maintsy jerena amin'ny vara izay mandritra ny mondial. Raha pitsan dia fanadidina hafa indray no entina amintsika mahakasika izay fiomanana amin'ny mondial izay anomboka andro vitsy. Fa mbola nazona akim-baovao ny fitetezam-patra nataon'ny Prime Ministra tany amin'iny tapany atsimo nosy iny vao tonga eto ampelantanantsika amin'izao ora izao no faranana tamin'ny fomba ofisialy tany Taolagnaro androany ilay hetsika dia tongotra nataon'ireo mpianatra ao manam-boninahitra avy amin'ny sekoly akademia miaramila avy ao Antsirabe tany atsimo nandritry ny 10 andro izany ka nanome voninahitra izany moa izany ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta sy ny ministry ny 10 andaraky ny famitambavaon'ny parfait Zafimary avy any Taolagnaro.
Folo andro dia ny 4 Mey hatramin'ny 4 Ziona teo no hesika ara-sosialy natao tamin'ny alalan'ny dia antongotra taty amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy izay no tanterahin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly Akademia Miaramila ny Ansirabe no tariny komandin'ny sekoly Akademia Miaramila ny Ansirabe. Nandritra izao hesika izao no nanaovan'izy ireo fisaboana maimaim-poana tamin'ny komina maromaro anatin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ka nahitavana na nahatratrarana olona teo amin'ny 1,23 voasabo nandritra izany. Teo koa ny fanampiana isan-karazany toy ny sakafo sy ny kojakoja amin'ny fiainana andavanandro. Nisy ihany koa ny kodoro sy ny hafa. Nomena fampianarana ihany koa ny mponina any fotony amin'ny fiarovana ny vohitra na ny autodéfense villageoise. Antony ny safidianana ny aty amin'ny faritra Ansimo na natanterahana ny dia antongotra lavitra ezaka izao dia ny mba ampianarana ireto mpianatra ho manambonina hiatrika ny siam-piainana maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina manerana ny Madagasikara. Ny safidiana ihany koa ny aty amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy dia noho ireo komina maromaro no tetezina ireo voasokajy ao anatin'ny faritra maina eto Madagasikara ary sy manana afa-sy rosakorana 400 mm eo isan'ny taona. Ka ny andron'ny zoma 5 Ziona naraina teo no namaranana tamin'ny fomba ofisialy izany hesika izany izay no tariny minisitra ny Foloalindahy ary no tronan'Andriamatora Zao Narson Mamtiana Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy. Voalohany dia anisany fiofanana eo anivon'ny Akademia Miaramila mihetsika izay nataonareo indrindra fa mihetsika ara-miaramila izay nanaovanareo fanazarantena. Izany fanazarantena izany dia natao hiomananareo, hiatrehanareo atsakan'ny sandavana ny fiainanareo ara-miaramila ary indrindra ny fiainanareo amin'ny maha manamboninahitra anareo rehefa hivoaka ny sekoly io ianareo. Mihetsika faharoa dia ny asa sosialy nataonareo an'ny vahoaka malagasy aty an-toerana. Izany dia mifanaraka amin'ny politika mpanjakana sy ny vina eo anivon'ny Foloalindahy malagasy dia ny Foloalindahy manakaiky. Mpianatra manamboninahitra miaramila miisa 500 misy anjara amin'ny andiany 3 ao anivon'ny sekoly no nandray anjara tamin'izao hesika izao ary ahitavana teratany vahiny avy amin'ny firenena afrikanina hafa anatin'ireo mpianatra isaky ny andiany izay manaraka ny fiofanana ihany koa. Noana fa tafitan'ny afatra avy amin'ny General Rafitombo Elimny sy ny Foloalindahy izay nandray fitenenana tao anatiny ny fotoana iny fa ho an'ny Vohimary indray isika amin'ny tsy vaovao manaraka ity. Ankoatra ny eo amin'ny serana Tsambony Tomasina dia miasa amin'ny serana na Vohimary ihany koa ny SMMC ho fanatsarana ny fomba fiasa ary dia nidina tany an-toerana ny tompona andraikitra ity orinasa mpanjakana miantoka ny famidinana sy ny fampiakarana entana amin'ny sambo ity. Androany dia nisy ny fankakefitra natao tamin'ireo mpandraraha tao an-toerana nijerena ireo lafin-javatra ilaina fanatsarana indrindra amin'ny asan'ny SMMC any an-toerana mampita izay vaovao izay Girardora Mambasosy Rodriguez Afmaly. Eto amin'ny serana Tsambony iarana isika eto Vohimary, toerana anisan'ny avokaviky ny toe-karena aty avaratry ny nosy indrindra eto amin'ny faritra Sava. Ireo samby mpitondra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ireo samby mpitondra solika ho ampiasaina aty amin'ny faritra Sava sy ny manodidina no matetika miantsona eto. Eto ihany koa no miainga ireo entana ahondrana ny ivelany indrindra ny lavanilina. Toy ny any Tomasina dia efa miasa eto Vohimarina ihany koa ny SMMC. Efa ampiarinasa avokoa ireo fitaovana fampiakarana sy fampidinana entana anaty sambo, eo ihany koa ny trano fitehirizana entana. Nidina anty an-toerana ny tompon'andraikitra avy anivon'ny SMMC nijery ireo fanatsarana tokony atao ka niaona tamin'ireo mpandraraha ara-toe-karena mampiasa ny serana Tsambony Vohimary. Tonga aty ny SMMC hijery ny fivoatran'izany serana Tsambo izany indrindra ny amin'ny asan'ny SMMC eto ka noho izany antony izany dia tsy maintsy natao ny fifampiresahana dinidinika amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra eo anivon'ny serana Tsambo, nahitana an'ireo mpisitraka zany ireo mpanjifa, ireo avy eo amin'ny fanjakana dia ny eo amin'ny lafin'ny faditseranana sy ireo izay manatanteraka ihany koa ny sécurisation ny port ny eo amin'ny gendarmerie.
natao ny fampiresahana sy ny fampidinina ary lalakevitra sy fomba fiasa vaovao zay hoentina moa amin'izao fotoana izao mba hahafahana mifampizara ny asa zay tanterahana eo anivon'ny port hanamafisana orona izany fiarah-miasa izany hijerevana hoe inona ny zavatra ilain'ireo mpanjifa ny service zay atolotray ary hahafahanay indrindraindrindra koa ny eo anivon'ny SMMC manatsara an'ireo atolotra na service zay tanterahanay amin'ireny opérateur économique zay misitraka ny asa zay tanterahanay ireny. Mitovitovy avokoa ny etaetana ireo mpandraraha ireo dia ny anitarana ny seranatsambo ahafahana mandray sambo lehibe avy any ivelany. Misy ihany koa ireo fangatahana hafa izay niantefa tamin'ny orinasa SMMC izay saika voavaly avokoa nandritra ity fiaonana ity. Ny fampifilazana avy ty aminay izy dia iny aby ny etaetana eto hoe maro ino an'izay izy dia sady namaly ny tokony valiny teo. Dia ny zavatra nisy zany dia hoe zay zavatra ndresanay zany ohatrany voavaly ny tokony ho izy fa mba nisy kosa ny sasany mbola miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny direction générale ka tsy voavaly teo ny teo fa mba misy fanantenana ngamba arakaraka ny firesahanay tao ohatrany nisy fanantenana ihany ny fanatsarana ny pont Vemar ary ny fangatahany ny opérateur avy aty an-tantoerana dia ny fanatsarana azy io ary indrindrandrindra ny fampidirany ny sambo avy à l'extérieur ny long cours zay ny tadiavinay tamin'izay fotoana zay ny tadiavin'ny opérateur ary mba hoe karazany révision de tarif dia ohatrany mbola angatahana mbola janona amin'izao satria ratsiratsy ihany ny fiaina fotoana zao raha ohatra ka misy miakitra izy dia vantana amin'ny tantsala izy ka mbola tsy nivaliny ilay izy satria mbola appliqué ny tarif vaovao. Manana vina lehibe ny orinasa SMMC dia niantsona hoe CAP SMMC 2030 izy io izay mikendry anapariana ny orinasa amin'ireo seranatsambo hafa ankoatra ny Voimara sy ny Automasina. Resaka fampianarana ambony indray isika manamarika ny fahadimam-befapolo taona nijoroany ny École Normale Supérieure Andrianjato Fianaratsoka trano famakiam-boky no tsangam-bato ho an'izay fankalazana izay araka ny fampitambavaon'ny Vonjy Arsosy José Andrianarson. Mpampianatra matianina sy mpanabe azo antoka no avoakan'ny École Normale Supérieure eto anivon'ny Université Andrianjato Fianaratsoa no ny fanofanana arakalitao omena azy ireo mandritra ny fotoana ianarany satria fototry ny fampandrosoana raha teo ny fanabeazana. Manamafy ireo ihany koa ny firoborobon'ny fototra fitrasa izay manatsara ny endriky ny kalitaon'ny fampianarana izay. Mpampianatra amin'ny ENS manokana dia mivoaka mpianatra eny amin'ny collège sy ny mpianatra eny amin'ny lycée ka tsy maintsy maingy avy aty amin'ny école normale zany formation zay matianina tsara ofana zay ireo olona reo no apita faralana amin'ireo zanaka malagasy. Iezaka zay zay zao ny maillot zao ny fa miaranasa ny laranian fa miaranasa ny sinina koa fa mipamiaranasa amin'ny université zany hoe l'école normale supérieure dia misokatra amin'ireo université maromaro any ivelany maro ny parcours misokatra anatin'izay fotoana otoana teto zay. Ary nisan'izany tamin'ity taona ity nampiavaka azy dia misy fisokafan'ny parcours anglais ary ny tamin'ny herintaona ny fisokafan'ny parcours français histoire géographie SVT ny PS moa zany dia mbola isokatra efa nisokatra ny géographie fa sokafana amin'ny taona vaovao anisy mampiavaka anazy zany zay parcours vaovao zay tamin'ity fankalazana karataona. Nandritra ny fotoana nanokafana dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara no raim-piain'ny fankalazana. Tamin'izao koa no nakasitrahana ireo mpianatra mendrika sy ireo navita be teto amin'ny sekoly ka nitondraniny avy ao amin'ny faritra fankahirezana ho azy ireo. Manamarika ny fahadimam-befapolo taona ny orenany araka izany ny ENS Fianaratsoa ka isan'ny hetsika entina ankalazana izany ny hetsika ara-kolontsaina sy ny ara-panatanjahantena natao nandritra ny fanokafana ny herinandro lasa. Resaka fitrandrahana renakibon'ny tany eny amin'ny kariera eny Ambatomorava vetivety isika fantatra fa miatraika mivantana amin'ny fiainan'ny mponina eny fotony indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra ny fisindreo orinasa mpitrandraka mampiasa vola mivantana eny an-toerana ka ankoatra ny fampidiram-bola ho an'ny commune izany sy ny fokotany amin'ny alalan'ireo karazana hetra dia mahasotomony ihany koa ireo mponina manodidina amin'ny alalan'ny tamberina andraikitra tsy maintsy efain'ny orinasa araka ny vaovao nangon'ny babisefana. Efa taona no niasa teto amin'ny fokotany Ambohikely sy Ambohiboangy ary miankitso rano ity orinasa mpitrandraka vato ity.
mamokatra ireo karazam-bato ilaina amin'ny fanorenana fotodrafitrasa toy ny trano. Vato 100 taonina isan'andro ny vokariny eto, izay mampidi-bola 4 tapitrisa isan'andro eo. Fifanarahana mazava amin'ny komuna Mbatomravavy no ahafahan'ny orinasa mitrandraka. Ankoatran'ny ofantoerana sy ireo karazan-ketra miditra amin'ny kitapom-bola ny komuna, dia misy ireo tamberina andraikitra tsy maintsy efain'ny orinasa ho an'ny mponina manodidina. Ny any komuna dia tsotra be, fampandrosoana moa zany no andrasana. Rehefa tsy misy koa ny mpiara-miombonantoka dia tsy sahirana ny komuna anankiray, dia ny fampiresahana ihany sy ny fanajana ny boky nandraikitra no zava-dehibe indrindra anatin'izay fitantanana komuna izay. Satria tsika malagasy, tsika mandala fihavanana, dia ampianarintsika ny vahiny anaraka ny rafitra misy eto amin'ny firenentsika, indrindrindrindra moa fa ny sotoavina malagasy dia ny fihavanana. Na eo aza ireo mety ho fanelingelena nateraka ny fitrandrahana, dia mahazo tombony mivantana amin'ny fisian'ny orinasa mpitrandraka izay mampiasa vola mivantana etỳ amin'ny komuna toy izao ireo mponina manodidina. Izy ireo no mamaritra izay filàna toy ny fanamboarana ny lalana, fananganana fotodrafitrasa toy ny fanasan-damba ary ny fanazavana ny tanàna. Ny orinasa no miantoka ny fandaniana. Eo ankilan'izay dia manonitra mety ho fahavoazana vokatry ny fanapoahana vato ny orinasa. Rovina marina no amin'ny vola tapitrisa ny tarana ny jiro amboaritra bokely, rovina marina manamboarany lalana, rovina marina ny tena mba hitandron'ny fipoahana izay tokony mba ho atony. Afaka miasa nareo rehefa voavarina izay etaeta izay efa niteneniny rehetrarehetra teo. Ny tombony vatana miantsaiky aminay dia ny fahavitan'ny lalana, ny fampafandrosoan'ny tanànanay satria any aminay dia efa tonga ny jiro dia mba ny lalana zany tianay ho vita tsara sy manaraka ny fenitra. Natao tenerana teo anatrehan'ny ben'ny tanàna ny fiara-miasa eo amin'ny mpitantana ny orinasa sy ny komity solitena bokon'olona. Santionany hanomboka ny asa fanamboarana ny lalana mirefy 70 metatra ny orinasa ary toy 500 metatra isan-taona. Hampidirana jiro ny jeramany fokotany roa ka ny orinasa no iantoka ny sarany. Fa ho fihetsehana ny fetiny 9 jona fetim-pirenena ankalazantsika ny fa 19 taona niverena ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara dia nanao hetsika fizarana saina tamin'ireo andrim-panjakana, ministera, sekoly maromaro zareo avy amin'ny GNY+, saina vaovao, saina madio no mendrika hitsehanantsika io daty manan-tantara io hoy ny filoha-pitarika no sady midika fanavaozana ao amin'ny tsaratsara kokoa hatrany maneho ny fitiavan-tanindrazana araka izao fanazavana izao. Ny asa soa dia efa ny masoanay hatramin'izay ny fitiavanay tanindrazana ka amin'izao akatoko ny fety izao indrindrandrindra fanovana ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia tena tonga mivantana izahay fa tsy mahazaka tsony no mijery raha izao saina hitantsika izao manerana ny ministera rehetra izay andalovanay na école presque misy an'izao dia le saina tsy saintsika mihitsy aloha novana. Misy fonosiny miaraka amin'ity sainam-pirenena ity sarotiny tokoa izahay satria malagasy amin'ny fitiavan-tanindrazana dia miaraka amin'izay mihitsy le toe-tsaintsika zany lasa maloto andao omena tanana ny firenena, omena tanana ny mpitondra samia mandray andraikitra anatin'ny akatokony fetin'ny fahaleovan-tena ihany koa moa tsika amin'izao fotoana izao dia tsara ihany koa tsika mba samosarotiny amin'izay saina zay mba hanamarika ny fitiavantsika tanindrazana eto amin'ny firenena malagasy. Fa nazo herinaratra ny komina Ambohibary Volena ao amin'ny distrika Nanjozorobe amaolana maro be izany indrindra ny famoronana asa ho an'ny tanora izay anisan'ny mampijaly ny ankamaroan'ny tanora eto Madagasikara araka ny fanangonam-baovao ny Lovasoa José. Ankoatran'ny fiompiana sy ny fambolena indrindra fa ny vary izay isan'ny tanjaka ara-toe-karen'ny komuna ambanivohitra Ambohibary Volena dia efa maro ihany koa ireo tanora no misehatra eo amin'ny fananganana ny orinasa madinika. Olana hatr'izay teto amin'ny komuna Ambohibary Volena nefa ny tsy fisian'ny herinaratra. Manenjika eny andrenivohitra ny Ambatomanoana no manao asa momba resaka multi-service raha tena misy ilainy zany. Ka ny ezahana ny sokafa anio na dia mbola sarotra sy enjana be ary ny namokarana anazy satria mbola batery nampiasaiko tamin'izany dia da hoe
somary enjakenjana. Napetraka eto amin'ny commune Ambohiparovilena araka izany ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay manana tanjaka 420 kVA izay isan'ny mamaly ny filan'ny mponina ary natao zakany rehetra ihany koa ny sarany fotodrafitrasa avy amin'ny orinasa tsy miakana sy ny fitondram-panjakana foibe. Le projet moa zany suite ny demande be tanàna dia matoa le izy faisable dia natao mihitsy le izy efa nievaluena zany en fonction any hoe vidim-piainan'ny olona, ny vola miditra amin'ny olona, ny activité an'ny olona ary hoe zakan'ny olona rehetrarehetra le izy mariana tsara fa mazaka ny izay besoin ny mponina rehetrarehetra eny anivon'ny toerana moa zany izy io. Anisan'ny mampitombo an'ny tanora ny fisian'ny asa moa ny fisian'ny jiro satria mamorona asa miaraka amin'ny resaka jiro ny tanora dia lasa misehatra ao anatin'izay dia ny sasany moa ny anatina fambolena fa mifamena moa zany zavatra rehetra zany mampandroso ny ato anivon'ny commune zany. Manao antsoavo ny fitondram-panjakana mba hanampy anay aty amin'ny commune Ambohiparovilena fa ny resaka lalana moa no tena olana aminay aty fanaovana pavé andilandalina dia ao ihany koa ny resaka todrano ihany koa izay entina ambolena satria io no tena hain'ny tantsaha izay afahana mamboly dia angatahana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana mba hanampy anay aty. Manodidina ny 4 mponina eto Madagasikara ankehitriny no mampiasa ny jiro ilety tafiditra ao anatin'izany commune Ambohiparovilena araka ny fangatahana ataon'ireo ben'ny tanàna kosa ho an'ireo commune tena sarodalana izay mbola tsy misitraka jiro dia hitohitsoela ny tetikasa. Dia izay no mamarina ny vaovaontsika andrany tompoky lasy tompoky vavy ankasitrahana feno isika tsirairay avy tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany vaovao mbola mamelona ny fialatsiny hatrany tamin'ny olana tamin'ny feo teo inona fa tsy hampalainantsika anaraka ny vaovao manaraka izay satria efa niezaka nandamina ny teknisianaka mandra-peona amin'ny rampitsindray tompoky lasy tompoky vavy.